mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Farabatsika rehefa malalatra rety talata fa 20 ny volana May ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny bokin'ny Samuela faharoa toko 17, Samuela faharoa toko 17 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito. Samuela faharoa toko 17 andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no farateny nataon'i Davida. Hoy Davida zanaky Jese dia ny lehilahy izay voasandratra ambony, ilay voahosotry ny Andriamanitra Jakoba sady mpanao firana mahafinaritra amin'ny Israely. Ny fanahin'i Jehovah no mampiteny ahy, ary ny teniny no eo amin'ny lelako. Andriamanitry ny Israely manao hoe eny, ny vatolampin'ny Israely miteny amiko hoe indro ny mpanapaka olona, mariny sady manapaka amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ary izany dia toy ny fahazavana ny maraina, raha miposaka ny masoandro dia ilay maraina tsy misy rahony. Ary ny ahitra manorombona amin'ny tany noho ny ainandro, manarakaraka ny ranon'orana, ary tsy toy izany indrindra amin'Andriamanitra va ny taranaka. Ny fainekena mandrakizay no nataony tamiko, voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina, fa ny famonjena ahy rehetra sy ny iriko rehetra moa tsy ampitsomoany va? Fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo ariana, fa tsy azo raisin'ny tanana izy. Ary ny olona izay mikasika azy dia tsy maintsy mitondra vy sy zaran-defina, ary hodorana amin'ny afo avokoa amin'izay toerany ireny. Ray Masina no manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Mamarapahana ny lesona na ny fampahirezana na ny resaka momba ny fanahy masina isika ato anatin'ity herinandro ity raha teo ny volana May moa nisy ny Pentekosta dia namahavara Antananarivo toro dia ny fampianarana sy ny sisa momba ny fanahy masina. Amin'ity takarivo ity dia ndretsika iresaka efa ndresantsika ihany izy tany amin'ny mofinaina tany aloha taona lasa zay momba n'ilay atao hoe filioke. Ilay hoe filioke izay ao anatin'ny fanekem-pinoana Nikeana na fanekem-pinoana Nicée Constantinople. Mahazatra antsika moa ao anatin'ny liturjia ampiasaintsika andavanandro io dia itsika manonona mandrakariva hoe fanekem-pinoana voalohany, fanekem-pinoana faharoa, fanekem-pinoana fa raha ny tena marina tsy dia zay loatra, tsy fanekem-pinoana misy anarany avokoa io efa andrasantsika avokoa, ndray maka teto ny anarany io fanekem-pinoana ireo hoe zao ninetsoana io fanekem-pinoana io, avy aiza ireo fanekem-pinoana ireo, inona ny dikan'ireo fanekem-pinoana ireo. Izay eo am-pelatanantsika izany, fa tsy dia tena mazava loatra ny fiteny ataontsika ny fanekem-pinoana faharoa, fanekem-pinoana fahatelo, faharoa amin'inona, fahatelo amin'inona, tsy zay loatra. Fa ao anatin'io fanekem-pinoana dia ilay atoina hoe fanekem-pinoana izay tonon'ny olona hoe faharoa farany tena marina, dia ny anaran'io fanekem-pinoana tononina hoe faharoa io dia fanekem-pinoana Nicée Chalcédoine. Na Nicée koa Constantinople moa zany ny tena malaza satria nanomboka taty amin'ny taona 227 eo eny 527 raha 227 ny tena namarana anazy, ny Tokely ihany keo ary izy taty aoriana. Zay natonga ny teolôjiana rehetra manonona hoe fanekem-pinoana Nicée Constantinople. Ary dia io fanekem-pinoana zay eo am-pelatanantsika io dia miresaka momba ny famitinana ny fotom-pinoana kristiana, famitinana ny fotom-pinoana kristiana. Ny fanekem-pinoana apôstôlika moa iny somary tsotra kokoa satria no heverina hoe ireo satria misy article 12, misy andininy 12 ny fanekem-pinoana apôstôlika, ary dia no heverina hoe tradition na lova-tsofina avy amin'ny apôstôly
ity fanekam-ponina apôstôlika ity zay mahatonga zay apôstôlika noheverina hoe nolovana ny vantana tamin'ny apôstôly satria ireo andininy 12 ao anatin'io fanekam-pona apôstôlika io de notondrona hoe samy nametraka andininy ray avy tamin'io izy 12 ary de zay natonga azy hoe fanekam-ponina apôstôlika ity mahazatra antsika ity fa ny fanekam-ponina nisy Constantinople kosa zay aty amin'ny taona iraika amby 20 sy 300 isika teo aorianan'i Kristy de namitina ny finoana. Ny zavatra nitranga de izao talohan'ny taona 310 sy 300 dia ny fivavahana kristiana de nenjehina mandrakariva. Nanomboka tany amin'ny tamin'ny andro vao maty kelikely Jesoa niakatra nakany an-danitra no mbola tany niakatra nakany an-danitra dia nenjehina ny kristianina hitantsika tamin'ny andron'ny Stefana ry Paoly aza moa tamin'izany fotoana zany na i Saoly de nanenjika fivavahana kristianina. Ny antony dia ny zara roa tsara ny tamin'ny andron'ny Romanina zany dia ny zara roa ny fivavahana dia misy le antsoina hoe religiolicità zany hoe religion légale. Tamin'ny teny latinina nisy ny ataon'ny Romanina hoe religiolicità ary misy kosa ny religio illicita. Ny religio illicita dia ny fivavahana tsy ara-dalàna. Ny Romanina zany rehefa nitondra izao tontolo zao dia ny Romanina moa firenena mpanompo sampy mivavaka tamin'Andriamanitra maro fa nisy kosa fivavahana nekenina tao. Nisy zany firenena izay nozanahany saingy navelany nivavaka malalaka. Ka tamin'ny zanatany Romanina, ny Jiosy moa zanatany Romanina, dia navelany Romanina hivavaka malalaka tamin'ny Yahvé, na tamin'ny Jehova, na tamin'Andriamanitra ny Jiosy. Noho zany dia nivavahana Jiosy zany na ny judaïsme dia religiolicità, fivavahana ara-dalàna. Fa misy kosa fivavahana zay tsy neken'ny Romanina natao ao anatin'ny reny ataony hoe superstitio izay fivavahana tsy nekeny ho natao satria neveriny ho manimba saina, neveriny ho tsisy fiorenany dia rehefa mipoitra fivavahana kristianina dia niroborobe ny fivavahana kristianina. Hitantsika ny fiazakazaky ny fivavahana kristianina nanerana n'iny Asia Minora iny ary tonga hatrany amin'ny tany Roma aza. Dia velom-pialonana hitantsika amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly io, velom-pialonana ny fivavahana kristianina zany na ny kristianisme, ny judaïsme. Ny fivavahana kristianina tsinona mazava be ny fomba fiasany miainga amin'ny ivo de miparitaka manerana n'izao tontolo zao zany hoe toy ny manao mouvement centrifuge zany hoe miala amin'ny toerana anankiray de mandeha miparitaka araka ny afatr'Jesosy hoe mandehana any amin'izao tontolo zao. Fa ny judaïsme kosa mifanohitra am'izay. Ny judaïsme dia manao mouvement raha zay ny azo ilazana azy centripète zany hoe avany amin'ny sisiny no miditra makao ampovoany. Toy ny hoe ny Jiosy zany mikopaka ny olona anatona azy. Ny judaïsme zany ny olona ny manatona ny fivavahana, ny olona manatona n'Andriamanitra, ny olona manakaiky manatona ny tempoly. Fa ny kristianisme kosa mifanohitra tamin'izay ny afatra Jesosy. Ny Andriamanitra nanatona ny olona, Andriamanitra nanakaiky ny olona, noho zany ny mpitoro ny filazantsara de mitondra ny filazantsara ho eny amin'ny olona, mitondra ny fiangonana ho any anivon'ny fiarahamonina, mitondra ny filazantsara ho any an-tokantrano ho any misy ambatan'olona, tsy mikopaka ny olona anatona azy fa manatona ny olona ny filazantsara. Noho zany dia aingam-pitombo be mihitsy ny fivavahana kristianina satria ny filazantsara nanatona ny olona, ny fiangonana nanatona ny olona, ny mpitoro ny filazantsara nanatona ny olona satria ny olona tsirairay no tempolin'Andriamanitra. Ary dia aingana be ny fivavahana kristianina noho ny fahasamihafa ampijery ireo. De velom-pialonana ny Jiosy, velom-pialonana ny kristianina ny Jiosy, ary rehefa velom-pialonana izy dia nitoro tany amin'ny Romanina. Manao hoe diso hevitra nge nareo Romanina.
takalaza zany ny jios satria ny alina hoe diso hevitra ngenareo hoe sao nareo mihevitra fa ivavahana kristianina io dia judaisma ihany satria ny romanina tam'izany fotoana zany tsy mbola nanentsika vavahana kristiana tany am-piandohana satria ny heveriny fa toy ny rantsa ny judaisma ihany ny kristianisma satria hitany teny akanjany depolo ry petera teny akanjany depolo ireo apôstôly dia tany am-boalohany romana ny eritritra mbola tsy inge tsy fivavahana ray ihany reo fa rehefa nitakalaza tamin'ny romana ny jiosy nitory tamin'ny romana ny jiosy manao hoe diso nareo raha mamela malalaka ny vivavahana kristiana satria vivavahana kristiana dia mivavaka am'lay lehilahy nombony reo atao amin'ny azy fijaliana antsoina hoe Jesoa no zany dia raha ohatra ka mamela ny vivavahana kristiana ataonareo dia toy ny manamarina lay iny lehilahy indray fa tsy izy io tsy namanay akory vivavahana kristiana fa fivavahana hafa mihitsy ary dia nataon'ny romanina hoe religo illicita satria notondrony hoe superstition ny fivavahana kristiana ary satria superstition vivavahana kristiana dia nanomboka teo ny fanenjena ny vivavahana kristiana zay natonga ny Saoly nahazo taratasy hanenjika vivavahana kristiana tonga hatrany Damaskosy hoy ny tantaran'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly azy dia nenjehina foana zany vivavahana kristiana io nandritra ny 300 taona mahery hitantsika ny tantara rehefa ny tantara namonoana reo martiora na saky maty martiora avokoa ny apôstôly rehetra ary be de be reo olona novonoana satria tsy neken'ny romanina no vivavahana azo atao tsony izy satria nino an Jesosy tompo sy mpamonjy noho ny noho ny takolaza nataon'ny jiosy moa natongo zay dia ateo aoriana rehefa niova fo niova kristiana lay mpanjaka anankiray raha empereur antsoina hoe Constantin le Grand somary lavalava kely moa ny tantara fa tsy resahantsika natonga an'izay fa zao rehefa tonga mpanjaka ity Constantin voalohany ity le Grand zany dia lasa izy nanao voady satria ny reniny kristiana ny reniny Constantin le Grand zany kristiana dia izy manao hoe zara mandresy amin'ny ady atrehako any dia ka tonga empereur dia iova kristiana de niova kristiana izy ary rehefa niova kristiana izy dia namoaka lalàna io le antsoina hoe édit de Milan aty amin'ny taona 310 sy 300 ateo aorianan'i Kristy nanomboka tamin'ny taona 310 sy 300 dia nalalaka ny fivavahana kristiana tsy mbola tonga fivavaham-panjakana akory izy raha tsy aty amin'ny andro taona vitsy teo aoriana fa tamin'ny androny Constantin le Grand dia fivavahan'ny-mpanjaka fotsiny izy fivavahan'ny empereur izy ary nalalaka ny vivavahana kristiana de teo no nipotra ny antsoina hoe rebik'ondro tany Roma rehefa tonga kristiana ny empereur dia nirotra ny vavaka nanaraka ny vivavahana kristiana avokoa ny manam-pahaizana rehetra tao Roma ny nahita fianarana rehetra tao Roma ny olona nahay rehetra tao Roma dia lasa tonga kristiana reo olona reo nefany avy any amin'ny fivavahana ny sampy avana tamin'ny Jupiter avany vavahana avy amin'ny Bacchus avavahana avy amin'ny Poséidon isan-karazany reo andriamanitra zay notompona tany Roma tany Grèce sy ny sisa rehetra fasaingy zao satria niova kristiana ny empereur dia avy hatrany dia niova akanjo koa izy reo ka de tonga kristiana ary teo ny olana teo ny nanomboka ny olana tao anatin'ny fivavahana kristiana inona le olana tsy ny fanenjehana mihitsy akory no saika nahafatany fivavahana kristiana teto ambonin'ny tany tsy ny fanenjehana arakaraky ny anenjehana ny kristiana ny vao mainka mampiorona azy amin'ny finoana no zany tsy ny fanenjehana mihitsy no saika nahafatany fivavahana kristiana fa ny fampianaran-diso rehefa tonga kristiana ny mpanjaka ny empereur zany de be reo olona tonga kristiana endrika ivelany zany hoe tsy tena azony tao am-pony le fivavahana fa dia nataony fotsiny ary ao anatin'le filozofia jentilisa ao anatin'le fomba fijery ataontsika hoe fomba fijeriny saina no nijeriny sy ny ainan'le fivavahana kristiana de nipotra tao anatin'io vanim-potoana io ny karazana fampianaran-diso be dehibe nanomboka tamin'ny taona 310 sy 300 hatramin'ny taona 104 namakivaky taona lava dia nipotra ny fivavahana saingy ny fivavahan-diso saingy ny olana atao amin'ny fiarahamonina de izao nametra-panontaniana ary
ny amperora satria be de be ny olona mifamaly miady eny an-tsena, mifamaly mikorotana amin'ny fiarahamonina, nametra-panontaniana hoe iza ary le Jesoa e? Ahoana ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesoa e? Tena zanak'Andriamanitra tokoa ve Jesoa e? Tena naterak'Andriamanitra tokoa ve Jesoa e? Zany hoe aty amin'ny taonjato fahaefatra dia nisy adevitra be mihitsy teny amin'ny fiarahamonina teny momba ny Jesoa. Tsy mipetraka izay taty amin'ny taonjato voalohany sy ny taonjato faharoa. Tsy mipetraka izay satria ny kristianina rehetra dia niazona ny tradition apostolika na niazona ny lovatsofina apostolika dia tsy mipetraka mihitsy zany olana zany. Fa rehefa niova kristiana ny amperora ka nanjary tonga tany am-pelatanan'ny jetilisa vavahana kristiana dia lasa adievitra filozofika no betsaka. Dia nanjary hoe ahoana moa no mahazanak'Andriamanitra ny Jesoa? Tena niteraka tokoa ve zany Andriamanitra zany? Raha niteraka izy dia ahoana zany? Sy ny sisa rehetra lasa niteraka izay adevitra izay. Dia niteraka ady korotana mihitsy tao amin'ny fiarahamonina. Dia namory ny mpitondra fivavahana i Constantin. Namory ny mpitondra fivavahana i Constantin. Ny ampero zany mitemana hoe fa anareo io olana io fa miteraka ady ao anatin'ny fiarahamonina, miteraka ady trano. Iza marina ray Jesoa, iza marina lay Andriamanitra, iza marina le fanahy masina, inona ny dikan'ny fiangonana? Dia lasa ianareo teolojiana, ianareo mpitondra fivavahana, ambarao aminay mazava hoe inona lay finoana. Ary izay antony izay no nahatonga ny antsoina hoe fanekem-pinoana. Rehefa nivory zany ireo teolojiana nanomboka ny taona 580, raika amby 700, raika amby 580 taona teo anan'i Kristy zany dia nivory foana ireo teolojiana reo ary namolavola ny fotom-pinoan'ny fiangonana. Zay lovantsika mandraka ankehitriny dia mbola izay fanekem-pinoana efa tamin'ny taona 580 tamin'ny taonjato fahaefatra mbola io iainantsika io. Zay mahasarobidy ny fanekem-pinoana antsointsika hoe Nicée Constantinople io, na fanekem-pinoana antsika eo anatin'ny fanaontsika isaky ny ataontsika hoe ndray ataontsika rehefa lahady faharoa, fa azo atao foana koa nge io tsy maninona. Azo atao na lahady voalohany, lahady fahatelo, tsy ihany ny olana fa natao fotsiny io hoe eo. Ka le fanekem-pinoana zay eo am-pelatanantsika io zany fanekem-pinoana Nicée Constantinople. Ndraindray any amin'ny catéchomène dia ny fanekem-pinoana apostolika ihany matetika hitany, fa lalina dia lalina ny fanekem-pinoana Nicée Constantinople satria io tena mitahiry ny finoana satria teraka tao anatina ady hevitra sy ady mpampianarana. Ary dia ao anatin'io fanekem-pinoana io no misy ilay hoe momba ny fanahy masina. Teo amin'ny momba ny fanahy masina io dia io no fototra ny resahantsika teo manao hoe rehefa ao anatin'io fanekem-pinoana dia misy manao hoe mino ny fanahy masina izay nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka ary hitsaoana sy ankalazana miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Ny olona dia zao ny tatsinanana sy ny tandrefana zany hoe ny Eglizy katolika romanina sy ny Eglizy katolika orthodoxe dia niady na misaraka mihitsy momba ny atao hoe fanahy masina. Satria ny fiangonana tandrefana zany hoe ny Eglizy katolika romanina dia nampiasa an'ilay teny hoe filioque, hoe ny fanahy masina ao anatin'ny fanekem-pinoana ataontsika hoe Nicée Constantinople zany dia misy eo manao hoe ny fanahy masina dia nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka. Hoy ny ao anatin'ny lovatsofina ao anatin'ny tsy lovatsofina moa fa ao anatin'ny fanekem-pinoana zay ataontsika isaky ny alahady io, hoe ny fanahy masina dia nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka. Fa ny tany Antsinanana kosa ny Eglizy orthodoxe zany tamin'izany moa mbola tsy nisy eo Eglizy orthodoxe fa mbola hoe Tatsinanana sy tandrefana. Dia ny Tatsinanana kosa manao ny fanahy masina tsy nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka fa nivoaka avy tamin'ny ray ihany. Mazava ny tenin'ny Jauna. Hitantsika eo amin'ny Jauna toko efatra ambin'ny folo andininy fahaenina amby roapolo manao hoe zay irainy ray amin'ny alalako Jesoa. Irainy ray amin'ny alalako. Io ilay hoe nivoaka avy tamin'ny ray ihany ny fanahy masina hoy ny orthodoxe. Ary dia io le orana amin'ilay teny grika hoe ekporeusis
zany hoe ny ekporeusis teny hoe nivoaka avy tamin'ny ray ihany izy. Le teny hoe nivoaka zany hoe teny hoe avy amin'ny ray ihany izy. Fa ny taty andrefana de nanao hoe nivoaka tamin'ny ray sy ny zanaka izy, zay le hoe filioke sy ny zanaka. De anteraka amitsika de miteny tsotra kely ange zany, zany ve didikevitra, zavatra tsotra kely zany. Raha tsotra tsy nahatonga ny fiangonana hivaky roa. De ny vaky roa mihitsy ny fiangonana. Nanomboka teo resaka fotom-pampianarana. Ary ny hitatr' io aty amin'ny tontolo fafito favalo moa tena nipoiran'ilay adevitra, naharitra n-jato taona io adevitra io fa tsy hoe vetivety akory. Ary de nisaraka aty amin'ny taona 430 taonjato faraika ambin'ny folo zany, de vaky roa ny fiangonana. Io ny fivakisana lehibe voalohany indrindra tao amin'ny tantaran'ny fiangonana, dia nanomena antsoina hoe fiangonana orthodoxe, zay hitantsika any Russie, any Bulgarie, any Grèce sy ny sisa, iny atsinanany Europe iny sy ny faritra Asia iny. Fa ny andrefana kosa dia nijanona ho katolika romanina. Ary dia noho ninona io, noho io teny kely io fotsiny tena fototra. Io ny tena fototra. Misy lafin-javatra mazasany fa io ny tena fototra le hoe ny katolika, ny kristianina na ny katolika romanina zany, izay ny protestanta aty amin'ny taonjato faha 40 de nanaraka koa ny fomba fijery aty amin'ny katolika romanina. Tsy ny katolika romanina moa zany fa le efa hoe nolovana hatrany amin'ny fanekempinoana nisy Constantinople hoe ny fanahy masina dia nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka. Fa ny orthodoxe kosa amin'ny nivoaka avy tamin'ny ray ihany izy. Raha toa ka jerena ny akon'izay ary eo amin'ny fotom-pinoana de izao. Ny fiangonana tatsinanana dia manome toerana bebe kokoa ny fanahy masina izy. Manome toerana bebe kokoa ny fanahy masina izy. Miivo kokoa amin'ny fanahy masina, ny asan'ny fanahy masina, ny zavatra zay ny akony manome toerana be dia be kokoa ny momba ny atao hoe fanahy masina izy. Amin'ny zavatra rehetra zany dia mipetraka kokoa ny fanahy masina, ary rehefa mipetraka ny fanomezam-pahasoavana ny fanahy masina dia mahazo toerana bebe kokoa ny atao hoe fanomezam-pahasoavana. Zany hoe mandalina be dia be kokoa momba ny fanomezam-pahasoavana ary misokatra be dia be amin'ny fanomezam-pahasoavana. Fa ny taty amin'ny katolika romanina kosa de izao, satria nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka ny fanahy masina, dia miivo kokoa amin'ny zanaka, kristocentrika kokoa zany ny taty andrefana. Zay mahatonga antsika hoe ndraindray ary tsika amin'ny fotoana pentecoste vao tena miresaka ny fanahy masina. Marina fa mino ny trinité isika, fa ndraindray tsy de mahazatra antsika loatra raha ny miresaka ny mivavaka amin'ny fanahy masina na ny mametraka ny fanahy masina ho ivo ny fampianarana, de ndraindray miivo fotsiny amin'ny Jesosy, zany hoe kristocentrika kokoa ny avy aty andrefana, fa pneumocentrika kokoa ny avy any atsinanana. Mety tsy de tena hitantsika loatra de fahasamihafana zay, satria tsika efa nilona sy ny tezaina tao anatin'ny fiangonana ataontsika hoe mipoitra avy taty andrefana, na ny protestanta io na ny katolika io, de tsy de tena hitantsika tsy de tena hita loatra lay fahasamihafana. Fa raha ohatra ka tena mijery tsara dia ahita ny fahasamihafana. Ahita ny fahasamihafan'ny liturjia, ahita ny fahasamihafan'ny fiatrehina ny mission na ny fiatrehina ny asa fanompoana, ahita ny fahasamihafana raha tena mandalina tsara. Somary nandrofo kely tsika manazava an'izany antony zavatra izany, satria ny antony dia manana lohevitra momba ny fanahy masina tsika, dia aleo mihaman-karena koa ny fahafantarantsika ny finoantsika. Ary dia ao anatin'izany indrindra no ampahirezana antsika manao hoe io fanahy masina io dia fanahy zay nirahin'Andriamanitra, nirahin'Andriamanitra, nirahin'ny Tompo. Ao anatin'ny fanekempinoantsika hoe nirahin'ny Ray sy ny Zanaka hitoetra amintsika. Ary toa ka mandray ny fanahy masina isika, tsy hoe raha-tomoka moa fa efa nandray ny fanahy masina mihitsy isika tamin'ny alalan'ny batisa, dia ireto lafin-javatra telo ireto no tsy tokony adoroantsika. Voalohany io fanahy masina io dia hampatsiaro antsika an'Andriamanitra ho loharano ny zavatra rehetra, cause ho loharano poirany zavatra rehetra. Io fanahy masina io hampatsiaro antsika an'izany hoe zao zavatra rehetra zao misy ny poirany. Io fanahy masina io tsy ampisaraka antsika amin'ny mahaloharano ny poirana an'Andriamanitra.
Io fanahy masina koa dia ampatsiaro antsika any Jesoa amahazanaka azy, ampatsiaro antsika any Jesoa amahazanaka azy ary rehefa ndrain'Andriamanitra ety am'zao tontolo zao io zanaka io dia nitondra famonjena ho antsika Jesoa, nahatonga antsika ho voavonjy ao am' Jesoa, no hahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Hampatsiaro antsika izay io fanahy masina io satria mitoetra ao anatintsika. Ary io fanahy masina io koa dia iteny io le tenenin'ny Davida amin'ity salamo Samuela faharoa tonga telo amby roapolo ty manao hoe io fanahin'i Jehovah io no ampiteny azy, zany hoe ny fanahy masina rehefa mitoetra ao anatintsika dia mitarika antsika, manome fahazavantsaina antsika, mampiteny mihitsy aza, zany hoe mitaritarana antsika, mampiteny antsika, manome fahazavantsaina, manome toromarika, mitaiza antsika lay fanahy masina. Afaka malala ny tompony hanazava ny fonao am'izao faraparany volana may zao ka inonao fa ny zanak'Andriamanitra Jesoa de mpamonjy anao ary ny fanahy masina dia mitoetra ao anatinao, mitaiza anao, manamasina anao. Ivavaksika tombo misaotra anao zay noho ny amin'ny asan'ny fanahinao masina izay manavao anay, mitahiry anay ary mampatsiaro anay ny famelan-keloka ny raisina tao aminao Jesoa. Saotra tompo fa am'izao herinandro vao manomboka izao talata anio dia manome toky anay ianao fa manamasina anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, manome toky anay ianao fa mitahiry anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ny fanahinao masina zay fanahy endry, fanahy mpananatra, mpitaiza, mamerina ny mandrakariva ao amin'ny fononao Andriamanitra ray zanaka dia meteza tompo hitoetra ty anatin'ny mandrakariva. Aiza manaisotra ny fanahinao ty anatinay, jereo ny asanay, jereo ny fianarana ataonay, jereo ny tokantranonay, jereo ny tanindrazanay, hanjaka betsaka tomponay zany, fanahinao zany tompo. Dia manankina ny isan'andronay am-pelantananao zahay dia misaotra koa tompo noho ny amin'izay fotoana omenao anay ankehitriny ahafahanay mandalina ny finoanay mba hitenenanay tahaka ny Paoly manao hoe fantatro izay enoko. Dia manankina ny isan'andronay mba hafahasoavanao zahay ray zanaka fanahy masina. Amen.